mbola iaraky vavaky itsika anomoko ny fotoana misaotranao zay ry tompo Andriamanitra rainay am'izao fotoana andro marembo avao zay naposakinao izao andro lava zay nomenao anay nefa dia andro foy zany eo anatrehanao ka mitsaoky anao zay noho ny famarinanao sy ny famasinanao Jehovah Andriamanitra tompony maro Andriamanitra ny Abrahama Andriamanitra ny Isaka Andriamanitra ny Jakob Andriamanitra ny Israely rainy zao rehetra zao ary Andriamanitra ny tsaratsara rainay Jehovah amin'ny alalan'i Jesosy Tompo Kristy mpamonjy anay ianao Jesosy mpanjaka anay mihinanao zay satria masina ny anaranao zay tompo tsara mpanao ny tsara Andriamanitra tsara ianao tokoa ny tsaratsara reto zay tonga eto androany atrao zao fotoana zao satria anambara ny teninao amreto vahoakanao ity atany amin'ny tanindrazana firenena zay misy anay ka noho izany tompo dia hananatsy ny volinay atrao zahay dia mikaiky anao mba hanatrika eto raha kofa miranao ny fotoanandroany amin'ny ranjanak'ondry tsisy kilema andidy sy anapaka eto andrava ny herin'ny devoly satana tsy anakery tsy anapahefana amin'ny anaran'i Jesosy mahery tokony fahefana anaovana ny vavaka izany vavaka izany asanatray zao ko mbola masininay amin'ny anaran'ny ray Alléluia. Aoka tsika rehetra anao hoe Alléluia. Amen. Petraka tsika. Tovoklasy tomboko vavy ajaina dia faly miarabantsika rehetra indray tonga eto amin'izao valandresaka ho an'ny mpanao gazety izao tonga ity ilay andro lehibe efa niandrasantsika hatry ny ela koa miarabantsika tratry ity andro lehibe androany ity indray ety am-piandohana dia tsara ihany ny manome torolalana antsika amin'ny fizotrana izao valandresaka izao misy ny fandraisam-pitenenana ho ataon'ny olona efa voatendry ety anoloana rehefa vita izay fandraisam-pitenenana izay dia miditra amin'ny famelabelarana isika rehefa miditra amin'izay famelabelarana izay isika dia hozaraina amintsika mpanao gazety rehetra ny communiqué de presse ahafahantsika mafantatra ny antony izao fiantsona antsika androany eto izao androany raha no andro natokana ampahafantarana ampahibe maso ny fijoroan'ny fikambanana izay mitondra anarana hoe fikambanana ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra eto Madagasikara na amin'ny fahafoizana hoe FIFAMADA mbola tsy nisy angamba retsika fikambanana mitondra zany anarana izany fa ity no voalohany eto ambonin'ny tany ary manerana zao tontolo zao ny mpitarika izany fikambanana izany dia ny ray aman-dreny tsara izay manoloana antsika etona izy no amelabelatra amintsika ny antony pisiny izany fikambanana izany sy ny nanendren'Andriamanitra azy ametraka izao fanjakan'Andriamanitra eto ambony tany izao koa manentana antsika indrindra isika mpanao gazety ety am-boalohany mba hanana faharetana hatramin'ny farany fa zava-dehibe ary vaovao tena tsara satria vaovao avy any an-danitra no ho ampitaina antsika amin'ity andro maraina ity izay isaorana anareo sahady amin'ny fiara-miasa ataonareo aminay izay nanasa anareo manaraka izany fampatsahivana kely vitsivitsy ho antsika amin'ny telefona portable amin'ny finday iangaviana mba ho vonoina izany na ho atao vibreur fa manjary mampisy interférence avy amin'ny sonorisation antsika ho antsika izay manana ankizy dia efa misy koa ny toerana voatokana amin'izany mba tsy dia anembatsembana loatra ny fizotran'ny famelabelarana ny fisiany ankizy raha toka sanatria sendra mitabataba izy fahatelo manaraka izay efa misy ny rindran-damina natao ho antsika mpanao gazety koa isika rehetra zany
dia averina ihany indray hoe angatana mba aharitra hatramin'ny farany ahafahanareo mitrandraka ny vaovao tsara izay omenanareo antsakany sy andavany mba ho feno tsara ny vaovao hoentinareo any amin'ny gazety antsoratra na ambava na ny ainao manjery rehetra any. Izay no hoe la tompoko lasy tompoko vavy ny fotoanantsika iarahantsika ato amin'ity toerana ity moa dia tsy maintsy mifarana amin'ny 12 ora tsy diso dia ezahana ho arindra arak'izay zany ny fandraisam-pitenenana maro samihafa. Mandeha ny famelabelarana fametrahana momba ny fijoroany zao fikambanana izao izay horaisin'ny Andriamatoa Zafilaza Brechara fitenenana. Rehefa izay dia hovakina aminareo ilay communiqué de presse. Eo ampamankina izay communiqué de presse izay tompona ny raikitra rehetra koa dia efa afaka mizara an'izay communiqué de presse izay amin'ny mpanao gazety. Rehefa izay dia mandray fitenenana ihany koa pasteur Andriamanjato Rivoaralalatina tondra ny anjarany amin'izao fanolorana fikambanana izao ary ny amarana anazy nefa tsy kely indrindra dia ray aman-dreny tsara no hitondra amintsika amin'ny tena vontoantiny izao fiantsonantsika eto izao. Dia misaotra indrindra tompoko lasy tompoko vavy amin'ny faharitantsika hatramin'ny farany. Isika mpanao gazety izay maniry ametraka fanontaniana moa zany dia mazava loatra fa rehefa tapitra ny famelabelarana ety anoloana ety dia omena fotoana ianareo ametrahana fitenenana. Ezahana kosa nefa no fotoanantsika voafetra ato amin'ity toerana ity mba ho fitinina ny fanontanianareo ary mba tsy ohatran'ny fanontaniana 3 isan'olona. Izay no ela fa dia omeko an'Andriamatoa Zafilaza Brechara ny fitenenana amelabelatra amintsika momba ny zao fikambanana vao najoro izao. Saotra indrindra tompoko lahy, mankasitraka tompoko vavy. Eny tompoko, izay no ela dia hoy ny teny manao hoe mitsangana mihazava fa efa tonga ny fahazavanareo. Eto am-piandohana tsara ny manambara amintsika araka ny voalazany mpanompo vavin'Andriamanitra teo madamo Faratina dia mitsangana mijoro ara-dalàna ara-panjakana ny fikambanana atao hoe fikambanana ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra eto Madagasikara na FIFAMADA izay nivoaka avy ao amin'ny ministèrany Atana izay feheziny didy hitsovolana laharana 7 teboka 3 tamin'ny 3 oktobra 1790. Izay tarina Andriamatoa Jaina Mesia tsara ary manana nify mazava tsara numéro d'identité fiscale avy amin'ny fanjakana, manana carte statistique mazava tsara avy amin'ny fanjakana. Dikan'izany ara-dalàna ny fijoroan'ny fikambanana FIFAMADA, fikambanana ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra eto Madagasikara. Ny tanjon'ny fikambanana moa dia fanomanana ny folo malagasy ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra izay hitondra fiadanana feno ara-panahy na ara-batana ary hitondra fandriam-pahalemana. Faharoa,
ny fikambanana fifamada dia manohitra tanteraka ny endriky ny tsy fahamarinana rehetra eto amin'ny tany sy ny firenena na amin'ny lafiny hino na amin'ny lafiny hino. Fahatelo, ny fikambanana dia mandala ary ampanjaka ny fihavanana malagasy araka ny baiko zay nomeny Jehovah-Andriamanitra anome sia tsaratsara. Ary efa averimberiny foana zany ananay amanjery hoe tsy misy olona mahavita ny fampihavana pirenena io raha tsy ny olom-boahitra voatendrin'Andriamanitra dia Andriamantoa misia tsaratsara. Eto am-pamaranana moa tsara ny manambara amintsika fa ny fikambanana dia misokatra ho an'ny olona rehetra na malagasy na teratany vahiny zay monina eto Madagasikara ka manaiky ny fepetrany lanitra satria tsy maintsy ny fepetrany lanitra no ampiara ao amin'izany fanjakan'Andriamanitra izany zay jory eto ambonin'ny tany. Ary mitondra faneva manao hoe atsangano ny faneva fa azotsika malagasy ny famonjena. Ka izahay vondrona zay miara-mombonatiko amin'izany fanjakan'Andriamanitra izany dia mijoro vavolombelony ny fahamarinana tanteraka ary manambara amintsika vahoaka malagasy sy izay mieno izao fanambarana izao fa vavolombelona izahay amin'izany fanjakan'Andriamanitra izany. Araka ny teny n'Andriamanitra manao hoe ka tsaho aloha ny fanjakako sy ny fahamarinana dia nampanareo ny zavadrehetra. Misaotra tompolahy, misaotra tompovavy. Mankasitraka anao Andriamatoa Zafilaza Richard. Izao dia omena ny Andriamatoa Aniara Sylvain ny fitenenana maky antsika ny communiqué de presse. Omenanao fitenenana. Misaotra ny mpandahatra manome fitenenana eto ary miarabantsika rehetra voro maratrika eto. Fomba n'Andriamanitra rehefa manao zavatra ambonin'ity tany zay nahariny ity mitady olona anankiray izy entiny maneho ny heriny sy zavatra tiany aseho. Amin'ny tantara amin'ny baiboly zay Damasia hitantsika mitondra tantara teto amin'izao tontolo zao tamin'ny andron'ny Mosesy mitondra tantara teto amin'izao tontolo zao tamin'ny andron'ny Kristy mitondra tantara teto amin'izao tontolo zao fa tsy ny olona rehetra io no antsoin'Andriamanitra rehefa manao zavatra izy fa olona anankiray ihany. Ny antony misy tsaratsara izy anatanteraka zavatra goavana eto amin'izao tontolo zao tsy eto Madagasikara ihany fa eto ny fanombohana fa ahatratra amin'ny farany tany io zavatra ataony io. Ary zay tsy mampatahotra tsy mampamenatra zay miaraka aminy satria nasehony taminay io zava-miafina io ka fantatra anay. Ho an'izay tsy mahafantatra zany mbola misarasara fa zay miaradia aminy matoky sy mino ary mahazo mitoky fa izy no voatendrin'Andriamanitra hitondra izao tontolo zao. Tsy Madagasikara ihany zao fa izao tontolo zao. Olony manana maha izy azy eo anatrehan'Andriamanitra satria safidin'Andriamanitra no nanendry azy ho hitondra izao tontolo zao ty. Ka natsangana ity fikambanana ity fanombohany asa zay atao isan'ny dingana zay hodiavana ho amin'ny fahatanterahany zany fanjakan'Andriamanitra izay angatahana kristianina isanandro sady nampianaran'i Jesosy manao hoe mivavahana aleo renay zay nandamitra ho tonga efa orivo taona zay mbola tsy tonga fa ankehitriny tonga ny fanjakan'Andriamanitra zay taritiny misia tsaratsara zay manatrika atsika eto. Ka ny anto mpisen'ny fikambanana zany no anjara fitenenana zay nomenahy fohy dia fohy atao fa ahafaponareo izy rehefa vakiko ary ahafapo ny mpanome zao anjara fitenenana koa. Fitorenan'ny filazantsara ny fanjakan'Andriamanitra avy any ambony
zay olona sy atsangana eto amin'ny firenena malagasy mandritra ny arivo-taona. Ity lera zay misoratra masina hoe fanjakana arivo-taona izay tsy tratrany Adama, satria Adama olona voalohany nahariana nefa tsy natratra arivo-taona izy. Tsisy zanak'olombelona natratra arivo-taona satria mbola isy fanjakana zay ajoron'Andriamanitra amin'ny alala zay olofidiny atratra arivo-taona. Tonga io fanjakana zay atratra arivo-taona io. Mpanjaka tsaratsara no hitondra izany fanjakan'Andriamanitra zany. Izy io itony lohantsika ty. Andravana sady devoly ho fampandresena fiangonany tsaratsara ho vavadiny, ho fampandresena ny fiangonany tsaratsara ny vavadiny fiainatsika, ho fanomezany tsaratsara ny fiainana manakizay. Ny fiainana zany ajoro eto ambonin'ny tany zay rava tamin'ny andron'ny Adama sy Eva mbola tian'Andriamanitra averina eto. Ka tao amin'Andriamanitra io fiainana io ny afina tamin'ny mpitondra rehetrarehetra fanipy teto, na ny mpanjaka na ny mpitondra demokratika zany ny afina. Fa fahasairahana foana hitantsika teto vokatry ny fahalahoan'ny Adama sy Eva. Fiadiana amin'ireo karazana paratsiana rehetra mangejany fiainana zanak'olombelona ary fijoroana ho vavolombelon'ny fahamarinana maneran-tany sy mampanjaka izany. Fanafahana zanak'olombelona tsy akalavaka amin'ny famatoran'ny faharatsiana sy ny fahazaran-dratsy ary ny herin'ny ota sy ny fahafatesana ka mitondra fanasitranana eo amin'ny ratram-piainana. Fitondrana ny vahoaka malagasy ho amin'ny harem-behivava mahatretrika ialana amin'ny fahantrana raiky tapisika ianantsika amin'izao. Fananganana ny ravaela. Ino moa ny ravaela? Tsy ilay fiadanana tany paradisa ve ny zavatra rava? Fa zavatra rehetrarehetra misy amintsika zao tsisy zavatra rava, zavatra natomboko nanomboka tamin'ny fahalavoana izao ianantsika zao. Fa le zavatra ravaela dia tamin'ny paradisa zay nahafinaritra ny olombelona. Fampanjakana ny fiadanana sy ny fandriam-pahalemana maneran-tany manomboka eto Madagasikara. Zay sy zay tompoko lahy sy tompoko vavy ny anjara fitenena zay nomenahy misaotra anareo nahatra ny aina hatramin'ny farany. Mankasitraka tompoko lahy, mankaterina tompoko vavy. Misaotra betsaka an'Andriamatoa Miara Sylvain tsika nanao izay fametrahana fohifohy momba ny communiqué de presse antony izao famelabelahana androany zao. Zao ndray dia omena ny pasteur Andriamanjato Rivoire Lalatina ny fandraisana fitenenana. Manampy zany fiaravana feno tsika mpanao gazety sy tompona raiky so amin'ny hainao manjery natao zao conférence de presse zao dia mba ny hipartahany vaovao mafaly maneran-tany agnenatena ary dia nareo ny fitaovana lehibe ataon'Andriamanitra apitatra zany filazantsara ny fanjakan'Andriamanitra zany. Ny zavatra zay ambara eto tsy zava-baovao loatra fa zavatra efa fandren'ny olona kanefa ny zavatra zay tsy maintsy ho tanteran'Andriamanitra ety ambony tany programme any lanitra izy io. Ary zany mahatonga ny apôstôly John raha mamaky ny apokalypsy ketiko voalohany andiny voalohany dia misy zavatra toujours ambarany ten'Andriamanitra hoe ny fanambaran'i Jesosy Kristy zay nomen'Andriamanitra azy mba asehony amin'ny mpanompony zay zavatra tsy maintsy tonga faingana ary naniraka ny anjely izy anambarany John ny mpanompony. Ny apokalypsy dia fanambarana ny zavatra zay tsy maintsy tonga ety ambony tany. Ina moa ny apokalypsy? Misy mpanompon'Andriamanitra apôstôly Jesosy John nampiakarina tany an-danitra nandre fanambarana ny amin'ny programme an'Andriamanitra zava-miafy ny fanjakan'Andriamanitra zay tsy maintsy tanterahana ety ambony tany. Rehefa nampiakarina tany an-danitra tany misy mpanjaka tsaratsara dia misy zavatra tsy fantatry ny mponina tety ambony tany zay tsy maintsy anereny ny fanahana azy na anereny ray anazy na anereny Jesosy anazy ary na anereny ny fanahanay koa ny fanahany tsaratsara ny anambarany zany. Io filazantsara ny fanjakan'Andriamanitra io dia ambara fa filazantsara maro lafy izy io, évangile multidimensionnel. Misy lafiny politika ny filazantsara tsy fahazahoan'ny olona an'izany mahatonga ny olona miresabe hoe laïcité de l'État aza resahana ny mpanompon'Andriamanitra tsy miresaka politika. Fa ny baiboly dia miresaka politika mazava tsara ary tsy misy politisianina tsara indrindra akoatra ny ave satria izy manangana ny cité ny tanàna ny an-danitra tany cité du Dieu. Misy filaminana rindran-damina maty paika ary zay lela zany hoe Andriamanitra dia
Andriamanitra filamina fa tsy amin'ny fikotranana. Ety ambony tany misy fikotranana. Fa Andriamanitra midina io andaminy zavatra izy ety ambony tany. Ary maniraka ny olona izy. Ny tantara lehibe anatin'ny Baiboly dia ity. Tantara fidinan'Andriamanitra hatrany hatrany. Ary efa midina io Andriamanitra io hanao zavatra goavana izy. Fidinany voalohany tety ambony tany naharana zavatra rehetra izy nandehandeha tao amin'ny saitena ary mifampiresaka amin'ny vatana tamin'ny olombelona. Zay fiverenana zay iverenany mandrakariva io. Rehefa monjy ny olona izy tao Kalvaria naniraka ny zanany Jesosy Kristy, Andriamanitra velona io. Fa rehefa norona ny fanjakany faranty izy, ary le teny fampanantenana menandreo mpaminany maro samihafa, ohatra amin'izany Daniel amin'ny toko fafito andiny fa fito amby roapolo dia nilaza hoe ary ny fanjakana sy ny fanapahana ary ny falebiazan'ny fanjakana eny ambany lanitra rehetra dia omena ny olo-masiny avy indrindra. Izy ny olo-masiny avy indrindra. Zay nambarany teny soratra masina teo, nambarany tompon'Andriamanitra teo. Olo-masiny avy indrindra satria napekarina tany amin'ny avy indrindra tsaratsara. Efa imbetraka misy mpanjaka tsaratsara nanambara tamin'ny hainao manjery, mpanao gazety. Fa rehefa tany an-danitra izy dia napetraka Jesosy teo ambony seza fiandrianana. Ary gaga ny loholona efatra amby roapolo dia nitsangana anankiray ka nanontany hoe ory tompo tamin'ny Jesosy Kristy, ory tompo fa iza loatra io lehilahy io no napetraka amin'ny seza fiandriananao zay mampasary mpiaro anao. Tsotra mivady teny Jesosy, efa sitraky ny ray ny hanome anazy ny fanjakana. Daniela toko fafito andiny fafito amby roapolo. Zay zany dia manambara fa efa tonga ny fanjakan'Andriamanitra eto ambony tany ary manomboka eto Madagasikara izy io ary manerana ny tany rehetra. Ary toy izany Daniela zany faminaniny zany. Ary ny fanapahana rehetra na any Russie etin'ny Vladimir Poutine, na etin'ny Donald Trump, na etin'ny Emmanuel Macron, na oetin'izy izy filohan'ny Republika eto ambony tany, na monarchie, dia ombany zany fanapahana Jehovah Andriamanitra sy ny irany zany dia le olo masiny avy indrindra. Hambaranay mazava ao re tany ren-danitra zany. Ary miteraka fikomena zany. Azandrina mahatonga ny mpanao salamo efa naminany tamin'izany fotoanandro. Fa naminany mpanao salamo tamin'izany fotoanandro fa tsangana ny olona ka hikomy any Jehovah sy le Mesia. Ary rehefa nosorana tany an-danitra tany tsaratsara, afakely ny fanosorana. Ety ambony tany efa manositra mpanompon'Andriamanitra ny olona anankiray da raisina ny diluta atao ambony lohany dia mametra tana alefa. Fa nagaga fa rehefa Jesosy nanositra azy tany an-danitra tany dia zao ny zavatra nitsanga. Raisin'i Jesosy ny diluilo dia nataony Jesosy tambony lohany Jesosy dia nefikivitra Jesosy tamin'ny lohany dia niraraka teo ambony lohany Mesia. Famondrana ositra mesianika zany. Ary nanomboka teo ny fanambarana Jesosy nanao hoe manomboka zao dia ianao natao hoe Mesia. Io Mesia io lavy ny olona. Salamo toko faharoa, David efa naminany. Nahoana no mitabataba ny jentilisa ary misaina amoany ny firenena. Ireo mpanjakany tany mitsangana ary ny mpanapaka miara-minoko, miara-mioko hanohitra ny Jehovah sy ny Mesia ly. Izy indrindra naminan'iny David an'izany. Ka nanao hoe aoka hotosatsika amin'ny famatorana ka ariantsika hiala amintsika amin'ny famehezana satria io fanjakana mesianika io dia famehezana amin'ny fanjakana rehetra ety ambony tany. Magaga fa Joel koa dia naminany ny zavatra mikasika ohatra zany Joel. Fa rehefa hitsangana ty firenena zay entin'ity Mesia mpanjaka ty Mesia mpanjaka tsaratsara. Andro maizina sy manjono zany izy Joel mpaminany. Andro mandrahona sy maisy pito. Toy ny fahazavan'ny maraina mienina manerana ny tendrombohitra. Dia firenena lehibe sy matanjaka ka tsy nisy takazy atzay sady tsisy takazy intsony any oriny hatramin'ny taranaka faramanimby. Vaovao mafaly re tompo zao ambarantsika zao, tsy mahatezitra zao. Madagasikara le vino io teny io, Madagasikara le atao première puissance mondiale araka ny teny Joel. Tsisy firenena lehibe sy matanjaka takazy ka tsy misy takazy atzay sady tsy misy takazy intsony any orina. Vaovao mafaly zany. Mialatsiny zay fa tsy olombelona nofo tsy niakatra tany amin'ny avy indrindra nitondra zany fanjakana zany. Fa mazava ny ten'Andriamanitra Jehovah Jesosy Kristy tompo nametraka azy teo ambony seza fiandrianana efa sitraky ny ray nanome azy ny fanjakana. Teo le fanjakana tsy manam-pataperana zay nambara teto. Ofezina izy satria mbola misy valandresaka lehibe ataon'Ray aman-dreny misy mpanjaka amin'ny vatana. Handreny feon'Andriamanitra amin'ny vatana ianao. Teny tonga nofo io.
faharinany zavatsy rehetra ary ty fahefana ty ity fanjakana ty tsy fanjakany teknokraty intsony na ny manam-paizana fa fitondran'ny olo-masy ny avindrindra avy any amin'ny avindrindra mitondra fahefana azay mahatonga antsosy manao hoe fanjakako tsy avy amin'izao tontolo zao fanjakako dia avy any ambony zay avy any ambony dia ambon'izy rehetra ka mitondra zany fanjakana sy fahefana zany izy lehibe zany zany tiany ambara zay mpianany zay zanany zay mpanompony zay vavolombelony manambara zany famarina zany ary io le teneny sosy manao hoe ka tsao fanjakany sy ny famarinany hanampianarany zavarehetra tonga eto izy tsy anjakazaka fa ampiadana amin'ny tany ary nambara nisay mpaminany Zakaria fa rehefa tonga io fanjakana misy an'io misy fandriam-pahalemana manerany tany be universel tsisy afaka natateraka zany afa-tsy levy any amin'ny avindrindrany iraky ny ray tahin'Andriamanitra atsika ho tahiny tsaratsara avokoa amen alleluia. Misaotra betsaka anao pasteur Andriamanjatory amin'ny lalatinana nome zay fampaherezana izay izao ary avana aman-tsakaiza dia omentsika ampanajana any Mesia tsara ny fandraisam-pitenenana amin'izao fotoana izao menanao ampanajana fitenenana